Pak, bisa bebek. Ini sini.
zany a fa mbola ao anatin'ny foarany amin'ny tanjom-bato fa rehefa zany a rehefa zany a is getting ready for work in a precise manner. 자만하려고 정말 지금 잘하고 있어요. 우리가 이날부터 한 2시에 계속 연달아 한다고 해서 제가 지금 생각하고 중국에서 생각하고 있습니다. Since the jungle was in rocky areas, fishermen use a special tool to catch them. 이게 지금 보이는 것처럼 어려워졌습니다. The simple imitation is Vous avez déjà fait ça?
fanampiana malagasy malala ya timo zany ny rakipelina zay napetraka eto anio fahatelopolony volana asa taona 2024 tolom-pahanafahana taratry ny ampotom-pirenena adidiny mamelo maso ireo fitiava-tanindrazana izay nijoroany mahery ny firenena ka ijoroantsika etriny mba ho fototra anondrenana firenena mijoro anaty fandrosoana izay misokatra amin'ny firenena rehetra anio 30 martsa taona 2024 dia ty fivaliana ho ahy Augustin Andriamananoro no mametraka izao diampelina izao izay maneho ny firaisam-poko aminareo mpitiamana fifanampiana malagasy mitandro mamelo ireo tsy hay ny tantara milova mitoetra sy fampianarana ny taranaka anamafiorina ny fitiavan-tanindrazana No. Je leur ai demandé s'ils pouvaient imprimer en 3D. Il y a une matière première à l'autre. Non, Barine. Bravo. Azo loko ny rehefa aveo ohatry rehefa Azo loko ny rehefa aveo hoe imprimante pizza zao no afaka miimprimer couleur fa ny imprimante atao amin'izay standard rehetra tamin'izay zany couleur impression ny amin'ny fa rehefa aveo ilay izy manana filament karazana couleur vita avy kosa nefa tsika eo tena le couleur surface izy ty zany pour l'instant à usage semi-industriel fa tsy tena industriel sady personnel izy zany hoe ny angezangeza nananay zany zao 30 cm de 40 cm de hauteur izay zany afaka miimprimer an'izay zany machine tena vantanay fa tsy fona impression izy fa reo zany entina ampisiovana fotsiny hoe navy zavatra budget ty zao 30 millions d'ariary 3 millions 320 mille ariary zany mora ihany koa satria mahitenena famana Viu,
Madagasikara inona no tombony ho an'ny Madagasikara ny fikarakarana ny etsika tahaka izany voalohany aloha dia misaotra an'ireo mpikarakara zany ny agence préventive izay ataoko hoe tokony ny initiative ary ny mampiavaka ity édition formation de faefany zany ty izay miteny amin'ilay hoe sur la route de l'émergence zany hoe efa eo amin'ny lalan'ny fivoarana sy fampisoana ary ny fisitrantartana zany ny industrie malagasy na ny mpanao-satanana zany na ihany koa ny mpandrarà ny enjoy Asia Madagasikara moa zany dia ahafahantsika ihany koa zany mivelatra amin'ny firenena aty Asie maromaro tokoa isina amin'ireny Corée, Japon ary mazava ho azy ny Chine misy ihany koa tatika leo na ny Thaïlande, ny Inde ary ny mampiavaka ity hetsika ity moa zany dia misy ireo ataoko hoe innovation technologique voalohany angamba nahita eto Madagasikara hoe misy ny imprimante 3D modélisation izay efa azo ampiasay rehetra toerana koa zany misy leo le voiture électrique mandeha amin'ny herinaratra ary betsaka ny mpandrarà na mpanao-satana malagasy izay tonga eto manao fampiratiana ny fahaiza-manaony ary sonany koa ny ministeran'ny industrie sy vato izay manohana azy ireo mba ahafahan'izy ireo zany mba mitrandraka ny tseram-barotra iraisam-pirenena indrindra aty amin'ny faritra Azia. Raha tsy ahivy kely dia
Madagasikara tsy mifanalavitra loatra raha kolotsaina angambany amin'ny firenena aziatsika ary misy amin'ireo hoe razam-bentsika mihitsy azy raha zoinona ny tantara dia avy amin'ny retorina reny tsy misy zany tokony asakana Madagasikara sy mba anana ny lalana izay efa nizoiran'ireo firenena tany azy ireo satria mitovina ny mponina ao anatiny na ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny kolotsaina misy raisana sy ombonana ka efa lasa lavitra izy ireo tsara ho tahatina ary tsara hoarany Madagasikara koa zany ireo paikady izay efa nataon'ireo tamin'ny fotoana lasa ny fotoana lasa zay ka mahatonga an'ireo amin'ny fehatra misy azy ankehitriny fotoana Madagasikara ankehitriny araky ny vina nataon'ny filoham-pirenena malagasy ilay mahatonga andro Nirina Rajoelina dia natratra ireo tanjony zany hoe ny fahatarany Madagasikara tamin'ny sehatry ny fiarina ara-toekarena dia ho tratrarintsika aingana farak'izay aingana mila fanomezan-tanana zany indrindra ho amin'ny orinasa eto Madagasikara sy ny mpandraharaha malagasy mba hamokatra ny tsenan'asa indrindra ho amin'ny tanora ahafahantsy Madagasikara ity misandratra bebe tokoa. Izay mahatonga isany mitsindy ny firenena ny fahaleovantena ara-kolotsaina ary ka ny fahaleovantena ara-toekarena inona ny eo indrindra zany. Ny fahaleovantena araka ny vazanao hoe ara-kolotsaina dia io no isan'ny mampiavaka ireo firenena aziatsika. Izy dia tsy mananao hoe randrana manindriky ny hafa koa raha ny japonais ohatra no hitantsika ny ao amin'ny zoina amin'ny tantara dia nitazominy tsara ny kolotsaina nentim-paharazana nisy teo aminy fa nalainy tahaka kosa ny fahaiza-manao teknôlôjika avy any ivelany ka nahafahan'izy ireo koa nampiroborobo zany sehatry ny indostria teo atoerana zany ary fantatsika moa fa ny japonais ankehitriny dia isan'ny sangany raha misehatry ny lafiny ataoko hoe fahaiza-manao ara-teknika sy ny teknôlôjika ireo zavatra lehibe eran-tany fantatsika na ny Honda na koa ny marque zany na ny motorisation Toyota sy ny sisa dia betsaka ny avany amin'ny firenena japonais ny tsy nanakana azy ireo leny zany hoe mitazona ny maha japonais azy zareo satria dia mampikolotsaina sy akararay tokoa ny fomban-draza tokony zay ihany koa zany tsika eto Madagasikara tsy voatery tsika hoe akataka amin'ny fahatany ny randra manindriky ny hafa satria hoe tsy maintsy miroso amin'izay hoe fanatonona izay tsika dia anary ny nentim-paharazana na ny maha-izy tena izay no misy anatin'ny manentana tsika vato malagasy mba mitazona izay filazana atao hoe ny maha-izy azy ny tena maha-malagasy ary eto dia signiany vankona fa ny ministera ny indostrie vato izy dia miezaka ny anandratra ilay atsondrareo hoe label vita malagasy ka mba horeharehan'ny Madagasikara zany hoe ny akolo sy ny fahaiza-manao ny asa tanana malagasy ihany koa raha pitsy na zava-pitsy ny amolotobaka amin'ny tsenam-barotra avo lenta ireny isan-pirenena.